Miarahaba antsika rehetra izany androany fa roapolo ny volana Jolay 2024. Manao an'izao fanehoana izao maika be. Ny antony dia nanao fanambarana ny filohan'ny fanavaozana Andriamatoa Mikael Randrianarina hoe mampitandrina ny eny ilaika. Nitsamboatra be izany ny tena hoe hoatray fa ahoana ilay reto, ahoana ilay reto tsy fampitandremana ny ilaina ka zafady, tena tsy fampitandremana. Dia heverinao Andriamatoa Mikael Randrianarina nampiongana ny teo aloha tamin'ny volana Oktobra dia ny resaka jirama sy ny famatsiana jiro sy rano. Dia hevero volana Oktobra, Novambra, Desambra, Janvier, Février, Mars, Avril, Mai, Juin, Juillet, 6 volana teo aoriana mampitandrina ianao. Inona ny ova tao anatin'ilay 6 volana? Nanodikodina teo ianareo. Ny teny efa vao niova ilay fitondrana dia izy ilay taon'ny anteny miaram-pirenena hoe izay hanao enquête parlementaire. 6 volana teo aoriana vao manontany tena ny député ny mpanina Andriamatoa sy Tendranena Randrianarina hanao enquête parlementaire. Fa nanao inona nareo nandritra ny 6 volana? Dia niteny Andriamatoa Pety hoe tena mila ny zavatra ao anatin'ny jirama zahay. Le reto lehilahy daholo nareo. Izay nanao hoe le reto niodikodina teo nareo nandritra ny 6 volana. Dia iza natao nomenareo fampanantenana pôkaty ohatr'izany. Hevero alohantsika rehetra samy verina andinika le fiainana. 2018-2019 ny ngiahy Prime Ministre Tsay, Christian Tsay sy Andriamatoa Andry Rajoelina dia nanao fanambarana goavana be enim-bolana dia milamina ny jirama. 2018 namoaka rapport ny Banque mondiale. Anankiroa ngeda be ny rapport natao ny Banque mondiale avoaka samy isaintsika. Nanao ny Banque mondiale hoe gestion des prix de carburant ary namoaka ny rapport ny Castalia. 2018-2019 fampanantenana pôkaty. 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2026 eny-taona teo aoriana fanantenana pôkaty daholo. Mbola mainka mikorosokafahana ilay jirama. Dia efa niteneniko teto hoe katsankilina nanomboka tamin'ny 1978 ary talohan'izay dia efa niresaka ny filàn'ny malagasy hanao ny développement ny énergie hydroélectrique ny Banque mondiale ny frantsay. Tamin'ny 1978 manome anareo mizara aminareo 3500 mégawatts ny évaluation any potentiel électricité hydroélectricité teto Madagasikara. 3500 mégawatts aussi izany 110 mégawatts ny puissance installée tamin'ny 1978. Nivadika 20 taona le zavatra mbola tsy nihetsika, tsy nitombo avoeny kory ny puissance installée tamin'ny hydro, fa ny puissance installée amin'ny thermique dia mitangana. Inona ny antony? Satria ao anatin'ny thermique no ahafahan'ilay olona vahiny mangalatra. Dia ao anatin'izay ny Banque mondiale manohana be dia be efa navoakako teto ary mbola ho averiko avoaka nanome volana efa plus de 700 millions de dollars amin'ny resaka énergie et électricité fotsiny. Dia mbola miampy 400 000 dollars amin'ny rano. Fa tsy misy zavatra miova ka tena miantraika any amin'ilay malagasy. Dia amin'izao fotoana izao manao antso, manao fampitandremana hoe le
filohan'ny fanavoazana tsy rangatia tsy rangatia sy volana ty oriana ve ianao vo hoe ampitandrina firy volany député fidèle nandeha tetitety an'irety hoe fa tsy rariny ty efa firy volana anaovan'ny député fidèle Razarapianany hoe efa talohan'ny nanganany Rajoelina izy nanao vazavaza be sy volana ty oriana nareo hoe mampitandrina tsy manao nareo e ary tsy anao ohatra nataony Rajoelina sy Taiteo mana fotoana be ilay izy zao asany dia manao antsoava amintsika rehetrarehetra taperylay famezatoko fitaka be famezatoko fitaka fotsiny atao amin'ny mpanao politika atsika fitoriana mazava be no ilaina raha matoa Faniry Soerinay vao atsipy aminao mazava be ilay resaka maninona tsy misy commission rogatoire maninona tsy misy commission ad hoc ndray matoa raha miaro saona ministry ny vola sy ny toe-karena alao hazava be tetitetika nareo fa andovola 2000 milliards ho an'ny mpamatsy solika siaraka ary ny tena andray vola be amin'izany dia Jovena mandray vola be foana Jovena dia gaga andray matoa Mikaël Randrianirina tena mifatoka ve nareo tena mifatoka ve nareo inona no anenjehanareo manokana ny Eneleka fotsiny sa tsy nandoa Eneleka tsy nandoa be sa naninona dia Eneleka fotsiny enjehanareo fa Jovena izay tena fatritrany miaratsiny afa raha ny alahelo iaho dia tena hitanareo ilay manompa be amin'ny bande dessinée reny mandeha mivoaka aminahy Jovena ny tena mangalatra be Jovena ny tena mampahory be an'ilay Madagasikara tsisy miteny Jovena tsisy miteny Aksiana nandrobany Sahofika nandrobany Volobe mbola mena vola amin'ny fanjakanao vola tsy hitanao no voaka amin'ny direction générale de trésor raha matoa directeur général amin'ny trésor tsy ho afaka ianao raha mbola mitohy io resaka io dia miteny zahay satria ao aminao ny vola mivoaka ao aminao ny fandehan'ny rehetrarehetra dia alao hazava be zao manko ny teneniko voalohany indrindra zany dia manao antsoava amintsika rehetrarehetra teboka telo ihany no saika ho ataoko kanefa ny zava-misy dia tena efa mampitrotra ary mampiteny hoe tsy rariny ka le miteny hoe tsy rariny tsy mampihetsy bolan'izaniza fa ianao mandray andraikitra ara-malagasy no ilaina itsika mandray andraikitra ara-malagasy no ilaina inona ny tokony atao omeo daholo ny hevitrintsika rehetrarehetra midina an-dalambe ve manao fitoriana eraky n'izao tontolo izao ve manao fitoriana manangana fikambanan'ny olombanina ka mitory an'ireo rehetrarehetra ireo ve gaga ianao gaga be mihitsy teboka telo iaho voalohany indrindra zay vao tena hita anatin'ilay fandaharana voalohany indrindra aza tazotazonareo ilay resaka ka hatrany kely ty zavatra ty raha malagasy zao famezatoky bolangina be vanany olany Jirama efa nandray andraikitra be zay efa nanao andry be zay manenjika izay any Eneleka non c'est bien hozy izy ilay namana mais ça vaut zéro ny antony tsy Eneleka rery fotsiny Eneleka rery zao ny tratra fa Jovena Aksiana Jovena mbola mamay be ahoana vidin'ny solika tamin'io Aksiana Jovena io ahoana ny volany raisiny Aksiana Jovena tamin'ny direction générale de trésor sy ny FSM zany rehetra zany mbola ataonareo fanadihadiana daholo dia aoka zava tsy hoe
mampitandrina ntsika de vita non tena fanenjehana araka ny lalàna ary ankety ouverte criminelle le resaka. Banque mondiale koa tsy afaka amin'izany. Fantatry ny Banque mondiale dodolo ny pratique corrompu tao anatiny fa mbola nilasaka ny vola ary tsy miteny fa nanaiky foana ny Banque mondiale. Averiko teboka faharoa ina ny antony anenjehanareo ny elaiky manokana de ahoana ho afakafaka fotsiny amin'izao ve zany ny aksiana jovena de afakafaka fotsiny amin'izany ve ny galana de ho afaka izy rehetra zany de ho afakafaka fotsiny ny aksafy BDP izy ao BDP izy ao ary tsy resaka fotsiny angovo électricité fa hatramin'ny famatsiana sy ny fitazomana amin'ny tsy fampandehanana ny politika ahafahan'ny malagasy misitraka aratra sy angovo araka ny tokony ho izy. Mitrositsika de mitsosa de mbola veriko eny elaiky zao mamay be fa io ka ny eny elaiky io voalaza minday i Mikaël Randrinirina androany mazava be tsy 10% ho iaho tsy 10% ny puissance contractualisée amin'zareo no omeny fa tsy maintsy aloha izy ny 65% non de hoe mampitandrina ianao alatra be vavy zany efa nazavaiko hoe ao anatin'ny contrat de tokony isy compteur anankiroa miala any amin'ny mpamatsy aratra miditra amin'ny jirama. Io zavatra io tsy avela-petraky ny jirama fa maninona satria tsy maintsy araka ny contrat ny fanaovana izay fantatry ny Banque mondiale tsara mihitsy ny hoe tena alatra tsy corruption c'est de la corruption oui mais c'est de vol organisé. De averiko aminareo le resaka tokony isy compteur anankiroa maninona tsika zao fa miteny hoe 65% tokony ao anatin'ny contrat kory ny no omeny fa aloha amin'ny dolodolo ny 65% de efa mpitandremana fotsiny amin'izany alatra sy vola be natao tamin'ny malagasy zany. Averiko foana ny anao hoe raha toa ka mandoa 1 mégawatt hour zany hoe puissance ana 1 méga isaky ny ora miasa adiny 10 isan'andro ny gropy dia tokony mandoa zany ny malagasy 10 000 kilowattheure par heure de non 10 000 kilowattheure par heure de adiny 10 izy de mbola miampy ny fois 10 100 000 veriko le fanazavako 10 mégawattheure 11 mégawattheure ozy izy ny contrat tokony omeny zany raha ihany no omeny 10 mégawattheure zany hoe 10 mégawattheure zany 10 000 kilowattheure par heure 10 000 kilowatt par heure zany de adiny 10 fotsiny izy ohatra no tsy mamokatra an'le vokatra de 100 000 kilowattheure no very tsy miditra ao anatin'le réseau falohan'le malagasy vola izay le 100 000 kilowattheure zany efa vidina malagasy minimum 24 centimes de isan'andro zany le jirama matiantoka ohatriny le malagasy zany mandoa vola amin'ireo olo reo amin'ny ohatriny de hiala-maina fotsiny amin'izao izy mampitandrina fotsiny tsika tsisy anaiky an'izany alatra be vavy zany de anaiky eto fotsiny mbola ho zahako aminareo eo ary anaovako fandarana manaraka hoe firy isa-taona ny vola raisin'ireo olona reo amin'ny malagasy ka io tsy
tsy hainy ilay kirery. Aza manaiky ambakain'ny olona amin'izantsika, tsy hainy ilay kirery. Fa ao iany ilaika, satria iany ilaika manana groupe de beraka Madagasikara. Dia ao ny Jovena, ao ny Galana, ao dolodolo zany a, misy firy izy ao. Dia tsika mandoha vola, tsika tsy afaka miteny. Dia mbola oolakolan'ilay colonel Randrianirina sy ny PRRM hoe mampitandra zay. Zay tsy mila fampitandrema, mila fanapahan-kevitra sy fandraisana ndraikitra fitorianan'ireo olona ireo zay. Averiko mazava be ny a, mila tsy mila faniriana, tsy mila fampiororona sy fampitandremana, tsy mila an'izany ny gasy rangareto a, tsy mila. Tsy mila an'izany malagasy. Zavatra ilain'ny malagasy dia fanapahan-kevitrareo, ny fandraisanareo andraikitra, ny fitoriana, fanenjehana amin'ny fomba rehetrarehetra manerana an'izao tontolo izao eo eto Madagasikara ary manerana an'izao tontolo izao ireo orinasa rehetrarehetra ireo. Lalaovinareo fotsiny malagasy. Sy volanareo nidikodrana teo hanao ankety. Zao ianao vao miteny hoe mba fantatrareo fa efa fantatry ny olona rehetrarehetra nataona maro zany. Efa nanaovana antso avy tamin'ny mpitondra zany. 2018 efa nanaovana antso zany teny lalaovin'ny Rajoelina sy Tsay zay. Dia zao nareo sy volana. Dia nidikodrana nareo dia mbola lalaovinareo koa zay. Tsisy anakin'izany intsony. Araiso ny andraikitra, na mandray andraikitra, na miongana. Mazava be zany teny zany. Verina ny délestance technique panina zao. Raiso ny andraikitra, raiso ny fanapahan-kevitra. Ary mitendry olona hoe ho raiso ny otazy. Ndao fa lalana. Ndao fa lalana. Fampiororona daholo amin'ny malagasy zany. Tsy mampiova ny inona malagasy. Vola za mirotsaka ao zany. Vola za mirotsaka ao zany. Tsy misy zavatra miova. Teboka faharoa ty. Apetrako amin'ny ngahy Docteur Raniarson, ministera vola sy ny ministeran'ny énergie et des hydrocarbures ary ny directeur général ny JIRAMA. Resaka matavy be koa ty fa tsy amelany ty. Nanao évaluation préliminaire lavitra be lay ministre Niando Juris Raltera hoe ahoana ny anaovana ny apurement detin'ny JIRAMA ka tsy iaina an'izao fahalovana be izao toy ilay JIRAMA, tsy hiaritra an'izao faratsiana tsy manjary izao an'ilay malagasy. Niesorinareo ilay ministra kely, tanora lay rangahy, mahay be izy, tsy misy tenidinika, tsy misy resaka, tsy misy volana akory ilay zavatra recommandation teo. Zaraiko feno ilay izy. Dia lazaiko. Pekariko ny feoko Ramatoa. Ny Ramatoa directeur général de trésor. Ao amin'ny direction générale de trésor dolidolo ny affaire maloto. Mamoaka ny vola, makany amin'ny aksianina Jovena, makany amin'ireo olona rehetrarehetra ireo. Mivoaka ohatran'izao vola ao. Mivoaka ohatran'izao vola ao satria tsy misy araka. Amiko. Aloha zava-be madama. Aloha zava-be madama. Fahalovana, corruption nataonareo. Rapport 2026 dia nalefanareo any amin'ny état financier 2024 le rapport. Amiko. Ninona fanazavanareo amiko. Tsy anay hoe fahalovana zany. Afeninareo ny rehetrarehetra mba tsy ahafahan'ilay malagasy tena mba mandray andraikitra. Zaraiko feno teo ilay izy va. Satria izay manaraka. Izay tsy hamela ny olontsony. Dia hevery izay.
tsy amela an'io intsony zahay. Ataovy mety, ataovy ny adidinareo, raisy ny andraikitrareo. Tsisy amela an'io eto e, tsisy amela an'izao fahalovana be zao tsony eto e. Rovinandray zao io resaka purement teto ny Jirama io. C'est la première fois, voalohany hoy aho, ny zavatra tena mahitsy, ny teny hoe ny zavatra tsy manjary zao ny recommandation ilaina. Hatreto mangina volamena, mangina volamena dôlotôlo nareo, mangina volamena tsy niteny inona le izy, inona natao. Nanao IST ho an'ny aksiana Jovena de niala le izy. De hoy izy le olona hoe ora madama, misy anto matoy io miala ho azy ohatr'izany. De miteny lay colonel Patrick, miteny le zatovolahy hoe enjana be nataon'reto reto amin'ny Jirama. Efa fantatra izany, efa enjana be fela be io e. De nigadrainareo le colonel Patrick satria nilazainareo fa hanonga-panjakana manoatoana ary mitady anendrika ny ain'ny colonel Randrenirina. De hoy izy ataovy mazava, ataovy mazava fa etona zany de zao ny zavatra lazaiko ny tsisy amela an'io zany eo. Ataovy mazava hoe inona dôlotôlo tamin'ireo recommandation, inona dôlotôlo no fepetra no raisinareo tamin'io proposition io. Est-ce que vous l'avez validé? Est-ce que vous avez pris des décisions par rapport à toutes les recommandations qui ont été soumises dans ce document? Est-ce que vous avez payé ces corrompus sur l'argent des pauvres malgaches qui n'arrivent même pas à joindre les deux bouts? Alors ça fait bien comme tu me dis ça. Inona fanapahan-kevitrareo tamin'io recommandation ao anatin'ilay hoe proposition d'appurement de la dette et arriérés de la Jirama io? Inona ny fanapahan-kevitrareo? Maninona tsy misy ady-hevitra? Maninona tsy misy filazana malagasy hoe zao ny zava-misy ary zao ny fanapahan-kevitra ho raisin'ny fanjakana ka apetraka hodiniany anteny miara-pirenena. Nisy dindinika tao, dindinika tsisy dikany. Tsy fantatra tena contenu menareo an'le olona. Le anteny miara-pirenena koa moa amin'izay ohatra ny teny efa mahaleo be, makaleo, tsy afaka mamaky teny, tsy misy recherche, tsy misy ninina fa de mbola vao hijerina izay de anontany izay hoe inona marina momba ny Jirama. Non, menatra be nareo reto menatra be nareo re olona, tena hoe menatra nareo, mampiseho ny tsy fahaizana ary ny tsy fandraisana andraikitra. Menatra ary zay menatra miaraka aminareo ality lahatra ho anay ny fanontana satria olona ohatran'izao no ametranay fitokisana amin'ny aim-pirenena. Mbola anontany Jirama nareo mbola nanao izao, sy volanareo teo niodina enquête parlementaire, sy volana lasa. De izao fanontaniako ary ady be apoky ty raha nandonareo na taparata tamin'iny proposition d'appurement de la dette ny Jirama. Zay nge malala misy olona ihany nge miteny hoe misy vola mivoaka foana ary madama, vola be foana ny azo ny aksafy Jovena Enelaiky, mbola mamoaka vola be ny direction générale de trésor. Fa satria tsisy miteny le raha le système de manaralavitra daholo ny boka rehetrarehetra. Antsoavina ianao nataoko amintsika rehetrarehetra 2000 milliards
Isa-taona hono teo aloha, mbola ho avoakako daholo a, mbola ho avoakako daholo ny antotanisa 1700 milliards, 1700 milliards d'ariary fa tsy hoe FMG akory, 1200 milliards d'ariary, 6000 milliards de FMG zany. Zany namena ny ireo karana mpamatsiaritra sy mpamarosoka ireo amin'ny halatra fotsiny izao. Dia anaikeo tsika fehany a, feheziko ty atosaka amin'ny tompona andraikitra ambony mpanao politika Madagasikara ny resaka. Teny anareo zahay, aitsio ny fandeha, aitsio ny fandeha fa latsaka katerena ilay firenena. Teny amin'ny banque mondiale koa zahay, André Matosaiko, ainao be mihitsiny, tena ozy hoe vous êtes d'un talent exceptionnel pour faire avaler les couleuvres de la dette aux Africains tels que vous. Vous êtes excellent. Je vous admire, hein? Je vous admire. Votre compétence est si exceptionnelle. Mais arrêtez les conneries. Mais arrêtez les conneries. Toutes ces dettes sur la tête des pauvres malagasy qui n'arrivent même pas à avoir 0,25 cents, a quarter of dollar per day. And you dare to do all of those things. You dare to get us into this. That awful debt. S'il vous plaît, monsieur, vous êtes africain. Et vous n'avez aucune honte à engager un processus qui va détruire tout un pays, tout un peuple, des Africains comme vous. Tsika malagasy matsoko manera-tany rehefa tsy atsika amin'izao tsika dia andevozan'ny olona, averen'ny olona any anatin'ny fanandevozana tanteraka. Dia misaina anaovako antsoavo a, misaina dia dao hivondrona makasitraka antsika rehetra.